Nanao ahoana ny ditany be kopaka? Nafinaritra. Inona ny tena nafinaritra ta? Aventure be le izy. Betsaka zavatra tsy fahitahita zany e. Mo koa les publicités à Madagascar tourina tena mirefléter an'le zavatra niainana tany. Afapo. Afa-po? Tena afapo. Ay. Ie, dia miantsony avy miantso namana fianakaviana. Hoe aza misalasala fa mbola betsaka ny toerana eto Madagasikara zany tsara dia rehefa mba misy manao ohatr'izao dia aleo manara-botra raha misy fahefana afaka manao azy. Nareo zao firy miaraka tany? Mianaka izay fa izay mianaka fa lasa ohatry ny fianakaviana le rebus tato. Ay. Ary nanaona le fiara? Le fiara ça va tsara. Ça va tsara mihitsy zay ny teneniko hoe aventure be le fiara tsisy lazaina fa mahafinaritra. Alesy tsara ny tato anatiny tsisy. Alesy tsara n'izao fipetrako izao koa. Ary natao tamin-taona sa naka hôtely tany? Naka hôtely aloha fa indray aloha mbola tsy haiko na le mahavavy ny tena dia tsy sa natory tamin'ny tante fa naka hôtely. Ny hôtely misy isafidianana tsara. Hono raha ohatra zany la vinavinaina hoe tokony zakany gasy hoe mandeha amin'ny toerana ohatran'ireny hitantsika. Za mieritratra hoe zaka manangona kely nataoko hoe tsisy ataonareo ianao se permettre mandeha vacances ohatra ny hoe roa taona telo taona manangona kely dia tena manao vacances be ohatran'izao avy eo dia mety. La tafakatra tena amintsika? Tena hatrany amin'ny farany a? Mihitsy. Nanao ataony lahy mandeha amin'ilay maranitra be? Mamparary be le izy. Mamparary? Sady mahafinaritra? Zany e. Dia mbola te hiverina any rehefa lehibe? Ay. Ak'izay voalazanao izay a, be dia be ny toerana eto Madagasikara. Tsy mba ao anatin'ny patrimoine mondial. Dia alors raha ohatra fa ny olona avy any ivelany raha lavitra be tonga dia aleo mijery raha misy fahafahana manangona dia mijery dia miara-miasa amin'ny tompo-pandraraha malagasy tony koa izay facilité an'ilay izy. Facilité an'ilay izy na financièrement na sur le plan pratique tena manampy be zareo manamora be an'ilay fandehanana aty.